mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsy avindray tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana May ity hiditra amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika efa mialohan'izany dia hivavaksika. Tompoandriamanitra misaotra anao indray izay mbola manome fotoananay ahafahanay mianatra sy mandinika ny teninao, mangataka aminao izay iray eo mba hanatrehanao an'izany ary asanao hanazava izany manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ny divay ny fahatezerana, ny divay ny fahatezerana. Omalintsika dia nahita an'ireo rafitra roa izay mifanohitra ary tena mifanohitra tokoa izany. Androantsika dia mamaky ihany koa ny amin'ny Apokalipsy 17:17, andininy 1 sy 2 ary ny Apokalipsy 17:17, andininy 15. Manao toy izao minaran'i Jesosy. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito dia niteny tamiko nanao hoe avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga izay mipetraka eo ambony ranomaro, dia ilay nijangajangan'ny mpanjakany tany sady natao leon'ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia ny 15. Ary hoy izy taminy, ny rano efa hitanao izay petran'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny. Mahenika ny olona rehetra maneran'izao tontolo izao ny fahefana an'ilay rafitra ilay fiangonana lavo izay mamitaka ny firenena rehetra. Romotry ny hatezerany Satana fa hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny filazantsara. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity koa ampiasainy avokoa izao famitahana rehetra izao mba hamaboana ny sain'ny mponina amin'ny tany. Toy izany amin'ny 2 amin'ilay vakintsika teo ny fanazavany momba ny zava-miafin'ny Babilona lehibe ka ambarany fa nijangajanga tamin'ny mpanjakany tany izy. Noho izany fijangajangany izany dia hoe inona moa izany aloha io fijangajangany io? Maneho firaisana tsy ara-dalàna aloha izany. Dia ny firaisana ny fiangonana amin'ny fanjakana. Dia ny rafitra ny fiangonana lavo ny resahana, amin'ny rafitra ny fiangonana marina kosa ny fiangonana dia miray amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Mila hery sy fahefana avy amin'ireo mpitondra fanjakana eto amin'ny tany ny fiangonana lavo. Mila mifanjakana izy hanamafy ny sy hampahanan-kerany lalany. Tsy manovo hery eo amin'i Jesosy izy, tsy ilay tena filohany izy fa mitady fanoharana avy amin'ny fanjakana. Manohy ny fanoritsoritany manaitra ny Apokalipsy 17:12 andininy 2 ilay manao hoe leo ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany ozy izy, ny ranom-boaloboka madio manko dia tandindona ampiasaina manerana ny testamenta vaovao entina nehoana ny ran'i Kristy madio sy tsy voaloto izay nalatsaka ho famonjena antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Hoy Jesosy, ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako rehefa mivadika ny divay madio sy vaovao ny filazantsara rehefa ny fampianaran'ny olombelona mitary-pivavahana no asolo ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra dia izay ilay hoe tonga divain'ny Babilôna izany. Mario ary etona ity am-pamaranana
fa miantso ny vahoaka ny ala ao Babilôna Andriamanitra. Raha lazainy amin'ny teny hafa dia izao: feno fahalovana, feno fahalovana, feno faharatsiana, feno tsy fahatombanana, feno fitsangatsangana ilay lavitra. Ary lehibe tokoa ny velarany ka voafoakany hatramin'ireo izay olona mahatoko izy izay antsoin'ny tompo hoe ry oloko. Farafahakeliny mandritra ny fotoana voafaritra. Tonga nefa ny fotoana izay antsoin'Andriamanitra azy ireo hiala amin'io rafitra voaloto sy ratsy io izay ho andalam-paharavana noho ny faharatsiana, araky ny voalaza hoe fonenan'ny demonia ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Amen. Dia mba ao aminao tokoa anie izany teny izany, izany leçon izany, ampieritreritra antsika tokoa hoe inona no tokony ho tandremana, ary ahafatantsika mahafantatra ihany koa fa fotoana manao ahoana isika, ary iza ny tokony hitodihan'ny saintsika sy ny finoantsika amin'ny lalana izay diavintsika. Ray ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay noho izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny fanazavana ny teninao izay mampiposaka ny zava-dratsy rehetra misy amin'izao fotoana izao, sy ny rafitra roa izay mifanohitra ny dikan'ireo teny ao amin'ny divainy fahatezerana. Ny any angatanay dia ny hatsapany mandrakariva fa tena miaina amin'ny vanim-potoana farany izay ary tokony hitandrina manoloana an'izany. Hijery anao mandrakariva tompon'ny finoanay ary anao arak'izay sitraka ao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.